Defaly miarabantsika rehetra indray manaraka ny fandaharana seho ny herinandro amin'ity andro androany ity. Za mahasamite aminareo fa betsaka ny lundi de Pâques hitako ny hetsika teto Antananarivo na ny ivelany Antananarivo fa tamin'ity tena naoraka be mihitsy satria hetsika tsisy ohatran'izany fa hipoka daholo mihitsy. Tsapa zany fa tamin'ity lundi de Pâques ity tsika tena nanao fety be mihitsy miavaka kely noho ny tamin'ny taloha. Satria ireo nanontaniana rehetra dia be da be ary mbola tsy namonjy an'izany lundi de Pâques zany namonjy lundi de Pâques tamin'ity fa tsy nijanona ohatrany matetika. Za manokana moa zany tena reraka be mihitsy dia somary nakaina kely ny lundi de Pâques maraina fa ny hariva oza hoe alao ihany dia hivoaka hoe aiza no tokony ale antom-pisin'ity fandarana ity moa dia ny ampafantatra anareo hoe inona indray no hetsika manaraka. Hita minitsy aloha ny hetsika tatoato hoe somary reradreraky ny Pâques daholo angamba aloha dia hita hoe somary miperaperaka makaina daholo kanefa na izany ary dia misy ny hetsika amin'ny faran'ny herinandro dia ohatra hoe i Andrés anao fampisehoana ao amin'ny Bona Arabe 67 hectares ny zoma fa 4 ny volana avril ho avy izao amin'ny zoma zany manomboka amin'ny 7 ora ny fotoana. Ny vidim-pidirana kosa dia R1,000. Zaza jiaby afaka omerono fotony zaradio fa tsy namagna melono anao matinjaly satelegny mandoky manasa magnano bazary ny aretranao tsy hoenao tsisy ngale fa fitsinjovana tokatragno oay tsisy andrake tsisy andranariako anao tsisy andrake tsisy andrandialanao za. Ny hetsika manaraka ampahafantarina anareo kosa dia mbola amin'ny zoma fa 4 ny volana avril ihany dia mahana fotoantsika miaraka amin'ny Dior Shay ao amin'ny Jaus Pub Ambohipo manomboka amin'ny 7 ora alina. Ny vidim-pidirana kosa dia R1,000. Makuti palela tsitia pava zawo atoma makuti palela tsitia kukayana zawo yala reki usula reki zinga eza nozafa tsima feki yani mirela amare prisila afka mare jenita chose atitila mzarenga manafo petit déjeuner manzana goûter avalignandra dîner repas complet amna kakune samiresire fafamba na fuzini tani malemi tsara kitsenyi. Dia mbola amin'ny zoma fa 4 ny volana avril ihany dia mahana fotoantsika soirée dansante miaraka amin'ny Wawa ao amin'ny Cercle Mess Soanerany. Ny vidim-pidirana dia 3,000 raha ohatra cavalier, raha couple kosa dia 7,000 manomboka amin'ny 7 ora alina. Ny asabotsy fa 7 ny volana avril kosa dia mahana fotoantsika miaraka amin'ny tarika oxo. Le oxo moa zany dia tarika zala-pitendry ohatry ny fikambanana pitendry mety hoe pitendry avarizy fa mivondra ny zala zany dia namorona an'izay tarika izay. Le anaran'le tarika hoe oxo mbola tsy haiko loatra hoe inona ny antony fa rehefa ndray androany mety mbola ho antaniko zala hoe inona ny antony zay anaran'izay fa zala zany dia anao hetsika zala moa dia miangaly rock blues pop dia ny fotoanan'zareo amin'ny sabotsy fa 7 ny volana avril ao amin'ny Far West Café ery afara vohatra zany io manomboka amin'ny 7 ora alina. Ny vidim-pidirana kosa dia R1,000.
atsika makafy na miangaly ny mozika jazz dia manana fotoana kosa sika ny alahady fa 7 ny volana avril ao amin'ny CGM Analakely misy an'ilay hoe jazz club zany karazana échange izy io zany fampizarana hoe za le sy mahay mitendry ohatran'izao ahoana isany amin'izany mozikako zany dia ohatrany hoe tafavondronao daholo zany na mpakafy na mpiangaly misy mini concert kely ao misy hoe izy ireny talenta vaovao amina jazz dia karazana ambopionana zany io atsika makafy jazz na tsy mpiangaly ary tsika fa mpakafy piainy fotsiny dia tonga soa ao amin'io jazz club ao amin'ny CGM Analakely io manomboka amin'ny 3 ora tolakandro le izy ao amin'ny CGM Analakely tsy misy vidim-pidirana amin'io zany hoe tsika mpakafy rehetra zany dia ao fotoana amin'ny alahady. Ary ny etsika farany mampahafantarina anareo dia ny tarika repika sy ny tarika lola dia hitambatra anao vaksehatra amin'ny alarobia voalohany volana mai ho avy zao andro tsy fiasany io zany hoe mahana fotoana tsara tsika mba hijeren'izany tarika repika sy lola mitambatra izany manomboka amin'ny 2 ora tolakandro ny fotoana ao amin'ny kianja nda mahitsy na hoe kianja NDA mahitsy ny vidim-pidirana dia 4,000 ariary. Sami aluta fitasu famulalavi janyale hampizaini kitutu fasami yulu deibe kaunilu ampane feu nyawambu namda dia zay sy zay no etsika no tataraiko anareo tamin'ity herinandro ity tapitra ny fandaharantsika amin'ny heriny amin'ny veriny eto indray mampafantatra hoe aiza no tokony ho alesy analana azy zay mandeha ao amin'ny page ny MBS ao amin'ny page Facebook ny MBS ny fandarana aza diny no mizarana zany mandeha ao amin'ny chaîne YouTube ihany koa ilay izy ao amin'ny MBS TV zay manaraka indray amin'ny verina veloma daholo tsika rehetrarehetra